Ankafaliagna indray tompoko lasy tompoko vavy no andesinay mitsidika ny tokantrano amin'izao matinaly izao talata fahenina ny volana martsa taona 2024 tonga soary ato amin'ny fotoagna ny vaovao asaina ampanajanganao anaraka ny vaovaontsika hatramin'ny farany. Tsy mbola nivaha ny olona ny piasa ny jirama hatramin'ny izao raha ny fanambarana izay natao ny syndicat piasa ny jirama dia efa nisy ny fitarainana izay napetraka n'izy ireo ary ankoatra izay dia nisy ihany koa ny fepitona izay nomeny tapitra nomaly izany tsy mbola nisy ny vahaolana tsy nisy ihany koa ny valiny ka dia iroso amin'ny fitokonana Vaovao ny piasa ny jirama manomboka amin'ny kamisy ho avy izao. Fanadadiagna tateriny Jessica Miray sy Manora Andriamalala. Tsy mbola nivaha ny olana eo amin'ny piasa ny jirama raha tsy ahivona dia anisan'ny fitakiana ataon'izy ireo ny ialany tale jeneraly sy ny amerenana ireo piasa noroahana. Ny anay zany zao dia efa fehezina amin'ny hoe mialy zao miary Olivier tale jeneraly ny jirama amperinasa ankehitriny miova ireo contrat ifanaovana amin'ireo fournisseur d'énergie sy ireo location na groupe ireo miverina miasa ny mpitarika syndicat zay noroahana. Efa nametraka fitarainana mahakasika izay fitakiana izay nefa ny syndicat ny jirama ka ny farana omaly izay fepitona nomen'izy ireo ny tompon'andraikitra izay. Raha ny fanazavan'izy ireo hatrany tsy mbola nisy nandroso vahaolana ka iroso amin'ny fitokonan'izy ireo ny alakamisy izao. Zao aloha zay mbola tsy migrevy ialana tsiny fa mbola tsy migrevy zay fa tapitra omaly zay efa manao comité de grève zay tsisy zavatra felony fa amin'ny lakamisy zay zany grevy zay zany le izy. Tsara ny mampahafantatra fa fanendrena avy amin'ny filan-kevitry ny minisitra no hanendrena ny tale jeneraly ny jirama ary tsy misy ny fepitona hitondrany na ny mandat. Ny fanendrena ny tale jeneraly ny jirama dia en conseil de ministre zany izy io zany hoe ny fanjakana malagasy manendry anazy fa tamin'ny nanendrena anazy dia ohatran'ny nisy resaka concours zay zany ny tena marina zany zao tokony jerevana bianco tsy nahafeno ny fepetra akory zany izy io nefa noraisina ihany izy zay zany le izy. Raha nanontaniana mikasika io olana eo anivon'ny jirama io kosa nefa ny talen'ny jirama dia toy izao ny valiteniny. Ao aminay dia milamina fa le any amin'ny gazety no be resaka no ny antony maro ary ny fomba fanaovana grève misy étape maromaro. Misy aloha sujet tokony resahana dia tokony resahana amin'ny DG voalohany fa tsy hanan'ny ivelany zany. Dia faharoa tokony misy manao médiation raha sisy zany fanarahana médiation antony anankiroa move le sujet ve tena antony amina grève tokoa faharoa tena tsy misy tokoa ve ny accord zay zany manaraka ny lalàna fanaovana an'izy io ka raha ohatra ka manao grève fotsiny ohatran'izao dia tsy mety zany hoe manakorontana zany dikan'izay. Mazava izany izao fa mienjandroa ny tady eo amin'ny mpitantana ny jirama sy ny syndicat ny fantatra ihany koa dia misy ny olana mahatoa tonga amin'izao fitakiana izao. Fa eo amin'izay olana ny jirama izay hatrany raha natsikaritra antsika jiaby dia efa somary nijanona ny resaka fahatapahan-jiro tatoato izay rangonomaly nefa dia nipody indray ny fahatapahana raha ny fantatra sy ny fanazavana nandesi ny tompon'andraikitra avy teo anivon'ny jirama dia noho ny fahasimbana izay nisy teo amin'ny fitaovana no antony niteraka n'izany fahatapahana nomaly izany fa tsy vokatry ny délestage akory. Jessica Miray sy Manora Andriamalala hatrany no mitatitra ny fanadiadiana. Tsikaritra tatoato izay fa somary nijanona ny fahatapahan-jiro lava reny. Omaly kosa nefa tokony ho tamin'ny valora alina dia saika hatapaka avokoa ny jiro teto an-drenivohitra. Tsy délestage anefa iny hoy hatrany ny jirama fa fahasimbana tany andekaleka no nahatonga iny fahatapahana iny. Dia omaly zao nisy olana avy tany andekaleka rehefa misy ny orage matetika iny tongitinareo tonga foana dia midéclencher aty amin'ny groupe Antananarivo dia misy fotoana tena miarrêté complètement misy ny unité rehetra misy fotoana lavalava tsisy mandeha fa misy zany reprise progressive atao amin'ireny zay aloha zany ny état-ndraizaontsika zao tsy mety zany atokony amboarina. Raha ny fanazavana avy amin'ny jirama hatrany dia mbola betsaka ny olana eo amin'ny famatsiana ny herinaratra nefa tsy ampy ny famatsim-bola ary efa ela no sinisiny zay. Efa ela ny tsy misy investissement ndraizaontsika zany ka tokony atao vola be ny lainy io ka tsy verimberina izy de façon ataoko hoe systématique fa rehefa misy ny accident orage matetika hitanareo na eto tanà na amin'ny faritra misy foana io olana io zany fa atao zay fomba ilazana amin'le mpanjifa inona zavatra miseho inona ny solution ary za dia miangavy foana isika tokony miteny foana fa dia misy zavatra tsy fantatra ny hoany
na misy poto tapaka reveritsika hoe mbola orage ihany dia tokony tonga zay manampy manala an'le fahatapahana zany. Tsy vao izao anefa no nisy ny olana amin'ny famatsian-drano herinaratra sy rano saika manerana Madagasikara ary tsy misy izay tsy mikaikaiky amin'ny tolotra omeny izy ireo. Saingy hatreto minitsy mihaino ny tompon'andraikitra ary tsy mbola nisy vahaolana maharitra naroso fa saika avonjy tavanandro hatrany. Fa lafim-baovao hafa kosa indray mitohy hatrany ny fanatsarana ny fitantanana ny tanàna ny Antananarivo araka ny nambara ny tompon'andraikitry raha ny zava-nitranga tamin'ny maraindray teo dia nisy ny famindram-pitantanana teo amin'ny sekretera jeneraly Vaovao sy ny sekretera jeneraly teo aloha teo anivy ny fiadidiana ny tanàna ny Antananarivo manomboka niany izany dia Andriamatoa Girivo Randrianarso no sekretera jeneraly ny commune Antananarivo Renivohitra. Nagnano ny fanadihadiana makasiky izay Jessica Miray sy Manu Randriamalala. Ho fanavaozana ny fitantanana ny tanàna Antananarivo dia Girivo Randrianarso indray no voatendry ho sekretera jeneraly ny commune Antananarivo Renivohitra. Nampahafantatra izany ny mpiara-miasa amin'ny akaiky androany maraina tetsy amin'ny lapan'ny tanàna Analakely ny ben'ny tanàna Lalao Ravalomanana. Tontosa soamantsara io maraina io ihany koa moa ny fifamindram-pahefana teo amin'ny sekretera jeneraly teo aloha Herniaina Razafy Mahefa sy ny sekretera jeneraly Vaovao Girivo Randrianarso. Nambara ny ben'ny tanàna Lalao Ravalomanana fa fanarenana sy fanavaozana ny fitantanana ny tanàna no mahatonga izao fanendrena vaovao izao. Ary isy ihany koa ny famindran-toerana. Mitohy hatrany izy ny fanatsarana ny tanàna dia ho commune modely Antananarivo. Izany dia mitaky ny antsoina hoe rodobe ho an'ny fanatsarana ny Renivohitra. Ny tanjona dia ny ananana tanàna madio, raharaha na service public atokisan'ny vahoaka, aingana sy tsara kalitao, fifamoivoizana mirindra ary fampidiran-ketra mitombo hatrany. Ampiatra ny e-gouvernance araka izany ny commune na fitantanana mampiasa ny teknôlôjia vaovao ny fifandraisana sy serasera. Nankasitraka ireo mpiara-miasa kosa ny sekretera jeneraly ny commune teo aloha Herniaina Razafy Mahefa ary nambara mifambola ao amin'ny CUA hatrany ny tenany. Nanamafy kosa ny sekretera jeneraly Vaovao fa vonona ny hiara-iasa amin'ny rehetra izy. Dia itsika rehetra fanaja fanampy fanomito-hevitra tsy mameno aty manay toko-tenenina satria zavatra aleo tenena ny zava-misy fa tsy zavatra tsy misy ny fampiasantsika dia anjary manahirana manarana zay ny maso madame Lolera tsy maintsy amboarintsika foana. Fa araka ny efa nampitaigna hatrany teto amin'ny fampalalam-baovao ny MBS moa dia mitohy ny fanatsarana ny tanàna ny Antananarivo amin'ny fandaminana jiaby raha ny zava-nitranga tamin'ny maraindray teo dia nisy ny fidinana ifotony izay natao teny amin'ny lalana Andrianampoly Merina teny Analakely nandaminana ny fiantsonan'ny fiara fa teo ihany koa ny fanalana ireo mpivarotra eny amin'ny sisin'ny lalabe. Izany no natao moa dia mba hialana amin'ny olana ny fifamoivoizana izay tena mitranga betsaka tokoa eto Andrenivohitra. Vaovao tateriny Fidy Andriantsoavina. Mirosatrany amin'ny famahana ny fitohanana eo amin'ny fifamoivoizana eto Andrenivohitra ny anivon'ny commune Antananarivo Renivohitra tafiditra ao anatin'ny toromarika avy amin'ny ben'ny tanàna Lalao Ravalomanana raha teo izany. Lalana ho an'ny fiarakodia, parkina ho an'ny fiara, tsena ho an'ny mpivarotra ary ny sisin-dalana natokana ho an'ny mpandeha tongotra. Takizao moa ny hevitry ny olon-tsotra mahakasika an'izay fandaminana izay. Tsara aloha satria mba hisian'ny fifezana eo amin'ny lalàna ho an'ny mpivarotra nefa kosa tokony mba mena vahaolana zareo hoe apetraka amin'ny toerana tandrify sy sahazaona azy. Dia amin'izay koa manatsara ny amin'ny fifamoivoizana mba tsy hisian'ilay fitohanana be loatra eto amintsika. Ary koa mba hitomana ny olona hanaraka ny lalàna sy ny fitsipika izay apetraka ny toerana. Ary ny mpitondra ny tokony ohatra voalohany koa hanaraka ny lalàna fa tsy hoe ny vahoaka madinika ihany no hanaraka izay. Tokony arindra daholo na ny resaka any amin'ny parkina koa ary tokony arindra satria maro fiara efa tokony tsy hipetraka ety amin'ny lalàna janony elabe dia manjary mbahana toerana manelingelina. Ary koa rehefa milamina ny fivarotana dia foana ihany koa nge le soty mahery sy ny arpo satria tsy dia mitangorona be fetsony olona. Nisy ny fandaminana lehibe natao io maraina io tetsy amin'ny lalana Andrianampoly Merina Analakely toy ny fandaminana ny fiara sy ny fiantsonana, fanalana ireo mpivarotra teny amin'ny trottoir
sy ny familin-dalana ho an'ny fiarakodia. Mbola mitohy-atrantsika amin'le hoe lalana ho an'ny fiarakodia, ny parking ho an'ny fiara izay mijanona ary ny tsena ho an'ny mpivarotra, trottoir ho an'ny mpandeha tongotra. Tsy maintsy amboarina arak'izay ity rue Andrenampomerina ity satria ao anatin'ny fanamboarana circulation amin'ny resaka embouteillage eto Antananarivo dia mandeha tsikelikely zany ny tanàna Antananarivo mandamina an'ireo fiara rehetra sy ny fiatsonana mba hahafahany manova araka ny tokony izy amin'izay an'le circulation rehefa avy eo mba hampalalaka na hoe fluidité an'le circulation miala eto Analakely mandrapatonga ny Tanimena sy Akorondrano miala eto Analakely mandalo an'ny Antanimena ka hatreny Valavana Ambohimanarina ary toy izay koa ny etsy andohana Analakely mivoaka tunnel sy ny any Ambojadofo. Ny toeram-piantsonana raha ho an'ny bus efa misy fanamboarana izay tsy maintsy atao zany rehefa tena hoe misokatra tanteraka ny fanamboarana le circulation fa ny parking rehetra izay hitantsika aty zany dia tena parking natao hoetsonan'ireo fiara ho an'ny olona izay hietsena na hijanona ety Analakely fa tsisy tsony zany amin'ity lalana avy eny Andrenampomerina ity parking hijanona fiara anao fivarotana. Ho an'ny mpivarotra sakafo manokana na mibofo mobile efa nisy ny fandaminana nanao tamin'izy ireo miaraka tamin'ny tompona andraikitr'izy parka sy ny tanàna Antananarivo efa mandeha mandray an'izay fepetra izay zareo ho an'ny mpivarotra hafa kosa toy ny mpivarotra akanjo, volamena sy ny rehetrarehetra dia malalaka ao ambody filao amin'ny party ankavia ahafahan'izy ireo mipetraka ao anatin'izay asany izay. Ho an'ireo mpivarotra hani-masaka sy ireo manana asa fivarotana hafa toy ny lamba dia efa nasiana toerana manokana ho azy ireo ao ambody filao. Na ny mpandeha tongotra na koa ireo mpivarotra dia samy nanaiky ny fandaminana nentin'ny tanàna Antananarivo. Eny Ambohipo eny kosa indray fantatra ihany koa ary mampitaraigna ny besiny maro raha ny zava-misy eny an-toerana momba ny faharatsian'ny lalana misy lodoka maro isan-karazany miteraka lozam-pifamoivoizana izy ireny ary misy mihitsy aza ny aina afoy vokatry ny loza ateraka ireny lavadavaka amin'ny lalana eny Ambohipo ireny. Anisy ny fanamboarana izany lalana izany nanomboka niany izay noraisin'ny antanana ny solombavambahoaka voafidy teny amin'iny faritry iny. Germain Menjanary mitatitra amintsika ny fanadiadiana. Ny mba ho fitsonjovana ny vahoaka no tena antony fanamboarana hoy ny solombavambahoaka teo aloha Randriana Risoa Stanislas raha niresaka mahakasika ny fanamboarana ity ampahandalana eto ity. Raha ny fanadiadiana izay natao dia tsy vao androandry no nanaovana ny fanamboarana izy io saingy misy fahasimbana foana. Ny tena olana dia miteraka olana ho an'ireo mpitatitra sy ny mpampiasa ny lalana ny lavaka be teto satria ao anatin'ny lalana miakatra ho an'ny Ambohipo no misy azy ity. Jai isy loana le hoe sao dia mamono olona ndray loza voajanahary raha tsy fidina venaplementea dia izay nanaovantsika azy aloha mbarina satria marina izay teo aloha fa tsy dia pitentsony moa mpanao lalàna fa tsy mpanao lalana nefa raha misy tsy mijery ahatra tava raha misy zavatra famonjena ankadikandray tsy maintsy vonjena izy misy rano dia izay nanaovaka azy ohatran'iny betoneko anasopy spécial zavatra tsosimbatsony izay solution tsara na. Ny fanariana rano ataon'ireo mponina manodidina eny andry no tena mahatonga ny fampotehana hoy kosa ny fanazavany. Ankoatr'izay dia velom-pisaorana ireo mponina eny amin'ity fokontany ity zava-dehibe ny fanamboarana sy ny fijerena ny tombontsoa am-bahoaka izao. Izay ny fahavy tsara nareo ny zavatra vitsy mponina maro eto amin'ity fokontany Andohamanitra Zamboako ary Sainkaty nefa dia izao izy vita tsara amin'ny fahitatsika izao ary ara-teknika ny fanamboarana izy dia misaotra anao misy ireo. Tsy ity ihany ny toerana izay tena ahitana fahavoazana tahaka izao eny amin'ny fokontany ity raha nambaran'izy ireo ary misy mihitsy aza ny niteraka fahafatesan'olona noho izay faharatsiana izay. Teraka accident eo amin'ity fidinana ity zany ny fahasimbany io marina aloha fa hoe misy misy olona tsy manana poizarany ambony any dia mandeha amin'ity ny rano amin'ny trano rehetrarehetra amin'ny farito efa ratsy be lavaka be nefa chargé ny bus 30 place 32 place midina amin'io nefa dia mifanosina izay no mahatonga ny miantsoantso hoe miantsoantso anareo amin'ny torolalana hoe mba vonjeo zay fa potika. Ny tanjona dia ny anala ny fahasahiranan'ireo mponina indrindra fa ny mpampiasa ny lalana rehetra miazo ny faritra indry raha araka ny fanazavana izay voaray hatrandry.
misotra tsara kosa ny fifamoivoizana na dia mbola ao anatiny ny fanamboarana tanteraka aza ireo mpanaon'ny asa fa andeha ho any amin'ny faritra any amin'ny distrika ny Maevatanana iny atsika anatin'ity zavamisy trangam-piarahamonina ity mitohy hatrany ny tsy fandriam-pahalemana izay iaina ny vahoaka madinika any antoerana raha ny farany herinandro teo dia nisy indray ny fakana ankeriny tsaiky efatra tany amin'ny tanàna antsoina hoe Ambodimanga anatin'ny distrika ny Maevatanana raha ny loharano vaovao azo hatrany dia tafaporitsaka ny roa tamin'ireo tsaiky nalaina ankeriny ireo ary ny raiky kosa maty vokatry ny vono izay nataon'ireo dahalo azy raha toa ka ny raiky sisa no tavela mbola tazomin'ireo dahalo any antoerana izay hitakian'izy ireo vola 50 tapitrisa ariary hotakaliny efa magnano ny fanadadiana makasika izay ny mpitandro ny filaminana any antoerana vaovao tanteriny Edena Elia. Tanàna kely iray antsoina hoe Ambodirina Ambodimanga ao amin'ny distrikta ny Maevatanana no tafian-dahalo mirongobasy ny aliny sabotsy lasa teo. Ity tanàna ity izay voalaza fa itobiny ireo mpitrandraka volamena. Ankizy kely miisa 4 no nalain'izy ireo ankeriny nandritra izany. Maty novonoiny ireo olondratsy anefa ny iray tamin'ireo ankizy ireo izay manodidina ny 12 taona 17 taona eo ary tafaporitsaka kosa ny ankizy miisa 2. Ilay ankizy vavikely iray 9 taona sisa no mbola taraiky any amin'ireo paka ankeriny ary hitakiny vola mitentina 10 tapitrisa ariary raha toka 50 tapitrisa ariary no notakin'izy ireo tany am-piandohana. Efatra zareo no nentin zareo ankeriny. Ny anankiray ilay hoe maty vao niala kelikely teo. Ny anankiroa nisy tanevaka kely nataon'ny mpaka kely dia tafavosotra ny roa lahy. Ny iray 12 taona, ny iray 17 taona. Dia misy ilay ankizy zany mbola tavela zany ankizy kely anankiray 9 taona. Efa nisy fitakina tamin'ny voalohany 20 tapitrisa ariary. Dia efa niena izy io ary niero zany zao malariva dia hoe 10 tapitrisa ariary sisa no takin zareo. Samy hafa ny iray aman-dren'ireo ankizy nisy naka ankerin'ireo ary raha ny fantatra dia mpitrandraka volamena no asany. Olon-tsotra, olona mpangady volamena ka zay dia teneniko teo hoe hafahafa ny vakanakeriny satria ny fahitana azy zany tsy hoe hafa manko ny hoe efa fantatra fa manam-bola ohatran'izao ny olona rika ndao alainakeriny zany fa efa fantatra mihitsy ireo olona rehefa tsy manana an'izany vola zany. Efa nidina tany an-toerana moa ny zandary nanao ny fanadihadiana rehetra ary mitady ny fomba rehetra andravana ny paikadin'ireo olondratsy ireo. Izay koa zany dia nametraka ihany koa tolivo zandarimpirenena fa tsy maintsy hanenjika hatramin'ny farany ireo izay mpanao rasy sy mampihorohoro ny olona any amin'ny tontolo vanim-potoana rehetra any. Tao anatin'ny 2 volana izay no nisesesy ny trangana fakana ankeriny tany amin'ny faritra andrefana iny ary saika mitovy avokoa ny fisehony. Raha nambarana teo anivy ny zandary marim-pirenena androany dia efa nahitam-boka ny akamaroany ireo tranga ireo ary mbola mitohy kosa ny fikarohana ireo tena atidomokotrika ity raharaha ity. Eo amin'izay lafiny tsy fandriam-pahalemana izay hatrany raha ny zavanisy tany Ambalavao Tsieny Paris kosa no taterina amintsika kafe 30 gony miampy tsaramaso 240 gony no voarobany jiolahy tao amin'ny trano araiky izay fitoeran'entana na antsoina hoe depo tany amin'ny distrika ny Ambalavao Tsieny Paris iny tamin'ny omaly matonaly. Mariana fa nisy ny mahalegny be izay nilatsaka tany antoerana ka tamin'izay fotoana izay no nanararaotan'ireo jiolahy nagnano ny asa ratsiny. Araka ny loharano-baovao voaray hatrany dia novakin'ireo olon-dratsy ny riban'ny trano ka teo no nafahan'izy ireo niditra sy nangala ny entana izay nangalarin'izy ireo. Tokony omailo sy iambina hatrany ny kiraikiraiky manoloana ny fiavian'ny mahalegny karan'izao satria fotoana izay anararaotan'ireo olon-dratsy magnano ny asa ratsiny izany miandro alina ny mpandeha ihany koa tsy misy mivezivezy satria avy ny orana na ny mahalegny izany. Fa lafim-baovao makasika ny resaka fahasalamagna kosa indray mitokana ny mpiasan'ny fahasalamagna ao amin'ny hôpitaly tsy miankina Salfa any Sambava.
Antony fitokonana moa dia ny fanaparam-pahefana tafahoatra raha ny vaovao izay voaray. Entsiankilany dia nambarany izy ireo fa misy ny fanaovana famindra toerana tsy araka ny tokony ho izy sy tsy ara-dalàna ataony tompon'andraikitra amin'ity hôpitaly araiky ity. Germain Nomenjanahary. Akory ny aiteran'ireo mponina tao Sambava raha nahita fa nitokona ny mpiasan'ny fahasalamam-bahoaka avy amin'ny hôpitaly Salfa na ny hôpitaly Loteranina izay fantatra fa tsy miankina ity. Tahaka izao ny soratra mipetraka teny amin'ny rindrina izay marika fa misy ny olana eo amin'ny mpitantana sy ny mpiasa. Nanomboka tamin'ny 10 maraina dia mbola tao anatin'ny dinika meditrano ny mpiasa sy ireo tompon'andraikitra izay mijery ny hoe inona no vahaolana mety ho azo aroso amin'ity zavatra tsy ekeny ny mpiasan'ny Salfa ity izay nambaran'izy ireo fa fanamparam-pahefana amin'ny tsirariny. Raha ny vaovao izay voaray dia niainga avy amina famindran-toerana mpitsabo vehivavy izay naman'izy ireo ho an'ny vangain-drano ity olana ity. Ireto farany izay nilaza fa saraina amin'ny vadiny ny tenany izay miasa ao Sambava ka miteraka ny fianjanandroa tahaka izao. Hatramin'ny ariva teo dia mbola tsy nisy ny fanampim-baovao mahakasika ny fampidiniana momba izao raharaha izao ko andrasana izay mety ho marimaritra iraisana amin'ny fionana ka mba iravonana izao fitokonana izao. Ny hita dia misy fiantraikany betsaka amin'ireo marary tonga eny mba mitakiny izony hotsaboana izao fitokonana izao. Hoaraintsika akaikeny ihany ny toy nyity vaovao ity. Fa tafaran'ilay grevy ny mpianatra teny votovorona izay nisy tamin'ny fiandohan'ny herinandro lasa teo iny ka nahasamborana mpianatra roa dia omaly no niakatra fitsarana teo amin'ny ambaratonga voalohany ireo mpianatra ireo ary dia nivoaka ny didy moa tamin'ny izany. Fantatra fa sazy miantona 12 andro kiraikiraiky aby no azon'ireo mpianatra ireo. Sazy miantona 12 andro avy no nomeniny teo anivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany ireo mpianatra ifada mpitarika ny etsiky ny mpianatra ny politeknika avontovorona. Taoriny didim-pitsarana ny voaka omaly ihany moa no nahafantarana izany. Sazy miantona 12 andro izany hoe miatra amin'izay fadavy hatramin'ny sazy amponja 12 andro raha misy ny elokafa na koa famerenan-keloka ataon'izy ireo ao anatin'ny 5 taona. Anisan'ireo voasambotra tamin'izao raharaha izao ny filohan'ny fikambanan'ny mpianatra politeknika avontovorona tsy iza akory izany fa Randriamampiavana Donal. Izy moa dia notazomina ponja Vonjimaika teny amin'ny fonjan'Antanimora tamin'ny farany herinandro teo iny miampy ireo namany telo lahy. Ireto farany kosa izay nahazo fahafana Vonjimaika rehefa avy narahamaso teny amin'ny Zandary. Tsy aivana fa anisan'ny antony fitakiana ataon'ny mpianatry ny politeknika avontovorona. Ny amana ireo olana marary azy ireo efa antaonany maro. Tafiditra ao anatin'izany ny fanterany fotodrafitrasa izay mbola tsy nasimpanavaozana hatramin'izay nahavitany tao anatiny 70 taona. Na eo amin'ny trano fianaram-pianatra, na ny toeram-pidiovana, na ny toeram-pivoahana. Misy amin'ireo fotodrafitrasa mantsy no tsy azo ampiasaina intsony raha ny nambaran'ny mpianatra. Marina fa trano iray ho an'ny mpianatra misa enina ho an'ny lehilahy raha toka ho an'ny olona efatra teo aloha. Ho an'ireo mpianatra vehivavy indray trano iray hipetrahan'olona efatra amin'izao raha toka olona roa teo aloha. Ankoatra izay ny fampiakarany sara ny hofatrano ho 7,5 ariary raha toka 7 ariary izany teo aloha. Etsy ankilany mitaraina ny mpianatry ny politeknika manoloana ny tsy fiakarany vadis-pianaran'izy ireo izay tsy maraka ny filan'ny mpianatra. Manoloana izany no amafisy ny mpianatra hatramin'izay ka hatramin'izao fa tsy mijery azy ireo ny fanjakana. Tsy misy afa-tsy ny fidinana an-dalambe ihany no anio'ny mpianatry ny politeknika avontovorona ny fitakiny manoloana ny olana maro marary azy ireo. Tsy vao izao no nanao fihetsiketsehana ny mpianatra fa efa hatramin'izay. Hoarahantsika eto ihany moa ny toy ny raharaha. Fa tsy mbola ny atsasa manila ny malagasy no tsy misitraka ny rano fisotro madio raha ny eto Madagasikara no okoragnina. Raha malaza ny any atsimo amin'izay tsy fampia ny rano fisotro madio izay tsy ny any araika nefa fa ny eto an-drenivohitra ihany koa dia mbola maro ny olon-tsotra ny vahoaka izay tsy mba mahazo an'izany rano fisotro madio izany. Tsy mbola misy ny vahaolana maharitra hiadina amin'izany. Nosokafana tamin'ny marandray teo ny herinandro ho an'ny rano. Jessica Miray, Manora Andriamalala.
Firenena anisan'ny mbola sahirana amin'ny fahazoana rano fisotro madio i Madagasikara satria tokoa mantsy dia mbola ny antsasa-manilan'ny mponina no tsy misitraka izay rano fisotro madio izay. Ny faritra atsimo no tena iarany tsy fahazoana rano fisotro madio. Ny eto andrenivohitra ihany koa anefa mbola sahirana amin'ny fahazoana sy famatsiana rano satria dia saika filaharam-be toy izao hatrany isaky ny misy paompin-drano ary anisan'ny lasibatra amin'izany ny any amin'ny faritra Itao sy Ambohidrapeto iny satria dia efa amam-bolana maro izay izy ireo no tsy nahazo ny rano avy amin'ny Jirama. Efa 10 taona mahery izay mipetraka teny Ambohidrapeto mbola tsy nahita mihitsy hoe rano nandeha tamin'ny atoandro fa hatramin'izay zany izy tapaka rehefa amin'ny alina any izy mandeha dia manangona rano zay amin'ny alina zany fa zao nandritra ny efa bolana zay dia tena na goutte ray ary tsy nisy. Amin'ny 2 maraina no mandeha dia mifo zay amin'ny 2 maraina dia tapaka izy eo amin'ny amin'ny 3 dia simba noho izany mihitsy koa ny toe-pahasalamana. Amin'izao zany zay amin'ny ray sasany alina mandeha dia amin'ny 3 ny tapaka dia zara raha mahazo 2 bidon 3 bidon zay zany isan'andro ny ao aminay zao. Misy fotoana zany teo amin'ny 3 volana teo tena tsisy na maraina na atoandro na hariva na alina tsisy nefa tsisy fampandrenesana tsisy ninina mandoa vola foana. Misy facture tonga foana na tsisy rano mandeha ary. Hitanao hoe mihena fa tsy dia mihena araka le eritreretra eo ianao zany tsy mahazo rano tokony tsy andoha vola mihitsy raha tokony ho izy. Anisan'ny manamarika ny herinandro ho an'ny rano isika eto Madagasikara ka nosokafana androany izay fankalazana izay ary farana ny 7 ny volana Martsa izao. Atsasaky ny malagasy dia tsy manana rano madio sotroina amin'izao fotoana izao. Zay zany no tena tanjona stratégique ao antsika hoe ahoana no azony ny mponina eto Madagasikara rano madio azo sotroina amin'ny taona 2030. Nentina nanamariana ity herinandro ny rano ity dia nisy ny atrikasa natao hijerena vahaolana amin'ny famatsiana rano. Nisy ihany koa ny famparatiana nataon'ireo mpiara-miombona antoka amin'ny Madagasikara eo amin'ny famatsiana rano fisotro madio. Fa misy fiantraikany amin'ny famatsiana arina fandrehatra na ny charbon eto andrenivohitra ny fienany ireny kakazo anamboarana ny charbon na ny arina fandrehatra ireny. Raha ny any amin'ny faritany Fianaratsoa dia anisan'ny mpamatsy an'izany ho antsika eto andrenivohitra ary ny kakazo kininina no anaovana an'izany. Mila miamby fotoana elaela vao mahafeno ireny fiarabe ireny ny mpangala charbon any antoerana andesina eto andrenivohitra ary misy fiantraikany ihany koa amin'ny vidiny eto antoerana izany. Vaovao tateriny Germain no menjanahary. Mialany tamingana ny azo kininina eto Madagasikara indrindra fa any amin'ny faritany ny Fianarantsoa ka miavitsy ihany koa ny arina fandrehatra azo avy amin'ity azo ity. Fantatra izany nandritry ny fampiresana tamin'ireo mpivarotra ambongadiny ny arina fandrehatra etsy Ampasika androany. 5,2 ariary ny varotana ny raikitapo izay fantatra fa tsy dia misy fiovana firy raha ampitaina amin'ny vidiny tamin'ny maintany raha ny fanazavana nataon'izy ireo. Ankoatran'io dia fantatra ihany koa fa avy any amin'ny faritany Fianarantsoa iny no tena anafaran'izy ireo arina fandrehatra ka fiarabe hatrany amin'ny 5 no miasa amin'izany farafahakeliny. Mitovy ihany prix de gros tamin'ny maintany sy ny prix amin'izao. Tsisy fiovana mihitsy zany. 75 000 prix de gros zao dia 70 ary rehefa ohatra hoe miara-tonga be tabe ohatr'izao zany camion dia 70 72 eo amin'ny 4,5 raialy eo zany hatramin'ny 5,000 raialy. Azo zany efa miavitsy dia ohatrany hoe indraindray zay tena tapa-bola ny ray volana zay vao mahazo entana ray camion satria kininina efa miavitsy manko zany kininina fa kininina ihany tsena no azo entana fa ny ankoatran'izay tsy manana izay. Ny fanadiadiana atrany no nahafantarana fa an'olon-tsotra ny toerana izay anaovana ny fanalana ny entana etsy Ampasika ity ary R1,000 isan'andro ny hofan'izany. Manoloanan'io dia manao antsoavy ny mba isiny ny fanomezan-toerana manokana azy ireo ireto mpivarotra ireto satria tery ny toerana raha toka tonga avokoa ireo fiarabe izay mitondra ny entana. Ankoatran'io ny fandrevon'ny fotaka rehefa mirotsaka ny orana. Dia iny ihany koa no nandesitsika namarana ny vaovao tamin'ity matinaly ity hisorana anao nanaraka izany hatramin'ny farany mametraka ny veloma mandrapitafa ao amintsika jiaby indray ny tenako amin'ny manaraka indray veloma toko.